fampianarana teknika sy fanofanana asa dia ametraka ny atao hoe validation des acquis de l'expérience, nany hoe fanomezan-danja ny fahaiza-manao ara-traikefa ny olona anankiray. Ka toerana telo eto Madagasikara no ametrahana an'io pilote io, dia ny faritra avaratra iny a dia ao Mahajanga no ametrahan'ny pilote a, ny faritra fovoany Madagasikara dia ao Antananarivo no ametrahana pilote a, ary ny faritra atsimotsimo ny Madagasikara dia eto Fianarantsoa ny ametrahana zany pilote zany. Ny VAE moa dia araka lazaiko zay fanomezan-danja ny fahamaiza-manao ara-teknika ny olona anankiray ara-traikefa. Ka eto Fianarantsoa zany no anomboana ny fametrahana an'io pilote io. Anatin'izany fametrahana pilote zany dia misy pitsopitsony maromaro atao, anisan'izany ny fanofanana ireo olona ikirakira an'io VAE io amin'ny faritra misy azy. Ka amin'ity herinandro ity moa zany a eto Fianarantsoa mandritra ny 4 andro dia tonga eto zay anofana ireo accompagnateurs VAE. Ny accompagnateur moa azo ataontsika hoe mpanotrona sy mpanampy ireo candidat zay hanao VAE. Ka tsy maintsy hofanina zany ny olona hanotrona ireo candidat reo rehefa misy tonga tokoa ny fanadinana. Zay zany no atongavana eto Fianarantsoa hanao an'izay formation zay.